kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana Saranao mbola manankatrany isafidiny radio vaovao masoa anatin'ny maro ao anatin'ny fandarana kristianina mifampandroso isika izay andraisana vahiny manokana indray amin'izao maraina izao. Atao hoe vahiny kanefa tompotrano ihany izy ireo satria efa matetika ihany koa no ny fampiresadresantsika tamin'izy ireo saingy araka ilay fomba fitenenana malagasy izay mavangivangy tsikavana. Tiantsika mpiaindro dia vaovao masoa zareo dia mamangivangy antsika ao tokantranonao ary tiampafantatra antsika ihany koa amin'izay mahasoa resaka tontolo ny fahasalamana moa zany no iarahana amin'izy ireo. Vao miresaka an'izay dia tonga dia efa fantatra ao avy hatrany tsy iza akory fa ireo namana mahafinaritra avy eo amin'ny TPFV no iaraka amintsika eto izay andraisantsika any Andretina Erika mpitantana ao anatin'izany TPFV zany dia eo ihany koa i Veronirina Antriniaina izay mpanao kiné eto amin'ny TPFV. Eo koa Razanatra Soa, Viviane Hortensia izay izy moa zany dia mpitarika sy tompon'andraikitra ao amin'ny fanaovana ny cardio fitness ary farany dia Ramily Soa Tsididia izay pampiteraka pampivelona eto amin'ny TPFV. Izy efatra mirahavavy ireo no vahintsika eto dia ho ampandrosotsika avy hatrany zareo ny tonga tsy miarahaba ho ny namantezitra. Raha mahita azy eto amin'loka eto feno fifaliana mitsikitsiky fatratra dia izara fifaliana aminareo mpiaindro dia vaovao masoa ihany koa faly miarahaba anareo ary aloha hoe tonga soa anatin'ny fandarana kristianina fampandroso. Ia dia fifaliana ao anay hatrany eo amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ny mitsidika indray ny tokantranontsika fiadanana ho antsika rehetra mampandroso an'izao fandaharana izao tompoko. Ia tonga dia rosotsika avy hatrany aloha ny fanontaniana i Madame Erika averiko foana ilay izy satria mety misy ny mbola zao vao mandray antsika. Inona ilay TPFV izay resahana mandrakariva eo? Ny TPFV na ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia arak'izay anaran'izay toeram-pitsaboana izay natsanga ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana izay araka ny fahafantatsika moa dia mpitsabo. Inona ny ataontsika hoe mampiavaka ny TPFV manokana? Ny mampiavaka ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy na ny TPFV dia tsy ninona fa ireo ekipa na ny antso izay nandray antso manokana avy amin'ny tompo izay efa voantso moa zany amin'ny resaka fitsaboana fa nandray antso manokana ihany koa ny itory ary indrindrandrindra ampafantatra ny olona an' Jesosy Kristy ary indrindrandrindra itory ny fanasitranana ao an' Jesosy Kristy tompo. Zany hoe raha fitiana zany ny TPFV dia tsy ny fanasitrana ny nofo irery fa ny fanasitrana ny fanahy indrindrandrindra ihany koa amin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana rehetra izay mifampitantana ao anatin'ity TPFV ity satria dia tena zany tokoa hoe natsoiny tompo izy ireo hizara ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany hoe marary izay tsaboana izany. Inona daholo ny zavatra mety ho hita ao anatin'ity TPFV ity? Mariako aloha fa noho ny fahasoavan'ny tompo dia efa misokatra ao antsika ny TPFV eny Mandromena Iavoloha zany mbola misokatra ao antsika hatrany ihany koa ny eny Ankasina. Ny tolotra izay hitantsika eny zany na eny Ankasina io na eny Mandromena dia eo ny fizahana ankapobeny, ny consultation généraliste, ny soins infirmiers rehetra, ny fizahana ny reny sy ny zaza, eo ihany koa ny échographie, eo ihany koa ny fizahana ny fona ny électrocardiogramme, dia misy ihany koa ny consultation spécialisée na ny ety Ankasina na ny eny amin'ny Mandromena izay ahitantsika ny gynécologie, ny ophtalmologie, ny pédiatrie, ny endocrinologie. Dia manana ihany koa tsika ny atao hoe médecine naturelle zany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny zavaboary moa zany na eo ihany koa ny médecine nutrithérapie izay
miresaka mitsabony amin'ny resaka ara-tsakafo zany sy fomba fiaina. Hitantsika amin'izay hoe ahitantsika indreo tolotra samihafa ireo fa misokatra ny mandrimena zany hoe ny fisokafan'iny mandramena akory tsy midika hoe mikatona ny akasina fa dia fanitarany io ary misokatra mandrakariva ny kasina saingy koa misokatra ho antsika rehetra ny mandrimena arak'izay fanambara teo. Inona daholo ny ataontsika tolotra manokana izay satria misy izay fanitaran'izay dia mazava ho azy hoe misy zava-baovao ihany koa izay mety ho hita ao anatiny. Ie, arak'izay moa izany dia manitatra tsika dia mampitombo ihany koa ireo tolotra izay afaka omena ny mpanjifa rehetra. Anisan'izany resaka fiterana, anisan'io ihany koa ny resaka kinesiterapia, eo ihany koa ny cardio fitness izay tianay zany ary tianay trandrahana bebe kokoa noho ny amin'izao toetrandro amin'izao fotoana izao izay efa mahakasika ny ankamaroany ny olona ny resaka hatavezana dia tena hoe indrindrandrindra ihany koa ny resaka hoe tsy dia tena fampiasam-batana loatra dia anisan'ny tianay ary ao am-ponay mihitsy no hanitatra an'izy io bebe kokoa eny mandrimena. Ankoatran'izay ihany koa dia manantsika ny resaka dentisterie izay eo mpametrahana tanteraka izay tsika ny resaka pitsopitsony maro isan-karazany dia hoentsika amin'ny eo ihany tena fisokafana ofisialy ny resaka dentisterie io. Anisan'ny tena manahirana tokoa mantsy rehefa sedra tratran'izay aretinify izay za aloha mbola tsy nararinify loatra tamin'ny fiainako dia mpandeha teo amin'ny fiainako nararinify fa tena tsaroany haiko mihitsy izany hoe mararinify izany andrindray rehefa tsy ataontsika tsy tena mafiain'ilay asa ilay manao azy dia vao mankeme marary ihany koa ilay izy dia isorana ny tompony izany fisokafana izay fitsaboana nify izay eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenany vonin-kandresy. Fa ndeha todika kely aloha tsika atao amin'ny rasazy JDDIA mahakasika indrindra ny hoe fisokafana izay fiterahana izay eto amin'ny TPFV hatramin'izay mantsy dia fisafoana foana no hita tato amin'ny TPFV fa zao zany zao misokatra ny fampiterahana manaona aloha ny fahavononana na rasazy. Raisinay manokana ho tena fahasoavana sy fifaliana dia asa amin'ny fampiterahana ekipa maromaro moa izay ato fa izany no solotena dia faly sahady izay handray anareo fifaliana tsara ny andraisanay anareo rehefa tonga eny aminay nareo. Ny antsoan'Andriamanitra ny maha-mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray dia manomboka any amin'ny fahazazana na ataontsika hoe manomboka any amboaka mihitsy tahaka ny Samuela zaza zao rehefa tamin'izay antsoan'Andriamanitra azy mampaminany azy izay dia nanomboka tany amin'ny natin'ilay fahazazany mihitsy nanomboka tany amin'ny famolavolana azy. Raha ho anareo manokana amin'ny mampampivelona sy mampiteraka andrasazy iny aloha mety ho torohevitra ho an'ny olona mitondra vohaka sy ny hoe ahatonga an'izay hoe fandraisana an'ilay zaza ho tena atsiaro sady koa ilay olona mitondra vohaka hoe mpanompon'Andriamanitra kely ho ateran'io. Ny torohevitra omena avy hatrany aloha ny voalohany indrindra apetraka amin'ny tombo foana moa izany satria izy no mampisy ny aina. Izay ny voalohany dia ny faharoa rehefa mety ho voatanisako hoe daholo fa rehefa misafidy nareo dia misy séance fotoana manokana ifampiresahana ifanoroana hevitra na préparation à l'accouchement izay zany dia ho tsika mifampiresaka ny amin'ny fomba tokony hitondrany vehivavy bevoka tena ny amin'ny fomba tokony ny fahazarana tokony hananany vehivavy. Zany anisan'ny fatombony manokana akoatra ny vavaka izay ataon'izy ireo ho anao izay mitondra vohaka izay antenana mihitsy fa tsy ho diso anjara ao anatin'ilay vavaka izay asandratra zareo ianareo mba hahatonga an'ilay zaza ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra araka ny ten'Andriamanitra. Fa koa nefa ny mety ho torohevitra manaona fitaovana sy ny toerana andraisana izay mety hoe mieritreritra anantona ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy ao amin'izay fiterahan'izay. Isaorantsika ny tompo fa azo lazaina hoe efa anovatsiany tompony fitaovana ilaina rehetra sika izany hoe rehefa tonga ety zany ianareo hiteraka dia efa ampy tsara ny fitaovana isaorana ny tompo. Ny toerana koa malalaka mety tsara amin'ny ina moa zany olona vao avy teraka tena idéal adapté hozy izy azafady mindrana an'ilay teny vahiny dia manasa antsika hatrany ho tonga fa efa sahaza tsara ho antsika tsirairay ny toerana ny fitaovana ihany koa. Ndrifotra madio raha toy ny toerana mahafinaritra dia inoana fa na dia atao hoe manaikitra be aza ilay hiteraka iny mety
vao mahita ny toerana fotsiny dia fafaly. Za dia efa anisan'ny tsidika sahady ny toerana anankiray izay andraisana andreo izay voavy teraka teo fa andao hiaraka kely amin'ny Viviane sika izay tompona andraikitra manokana ihany koa amin'ny resaka cardio fitness tsy hoe teto amin'ny toeram-pizaboana fanantenana vonin-kandresy mandrimena ihany no efa nisiny izay cardio fitness zay fa efa nanomboka taty Akasina ilay izy andao aloha resantsika nanahoana ny lasa ny vokatra zany tamin'ireo olona izay efa nanatanteraka an'izay resaka cardio fitness zay. Dia manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika rehetrarehetra mpihaino radio vaovao mahasoa voninahitra ho an'Andriamanitra tokoa aloha fa maro ny olona efa nandroso ny salama ohatra hoe nisy tension be dia efa nanomboka ny stable zany tension nisy ny hena dia nahafapo anazy tsara mihitsiny dia ny fahasalamana moa zany tena zava-dehibe eto amin'ny toeram-pizaboana vonin-kandresy amin'izany dia efa nandroso ny fahasalamana dia isaorana ny tompo izay. Eo amin'ilay resaka hoe olona manao anti cardio fitness ity indraindray mantsy ny ao anatin'ny saina na izaza mety hotratra an'izay fiheveran'izay hoe le olona bota be matavy ngengeza be ireny daholo zany ny tokony hanao anazy izay netreretina na hoe olona be kibo be ireny satria tianina ny kibony. Ny fantanina mipetraka zany izay tiako hofantarina amin'ny tian'io ity hoe iza marina moa zany ny tokony hanao anti cardio fitness ity ny anankiray faharoa rehefa miresaka an'izay cardio fitness zay koa mandrakariva ny zavatra fahita dia ohatra ny vehivavy daholo. Izay lehilahy ve zany tsy manana anjara amin'izay resaka cardio fitness zay? Ny tena tokony andray anjara ao anatin'ny mpanao cardio fitness ny olona rehetrarehetra izay mahatsiaro tena hoe mety hoe misy ny tsy fahasalamana eny fa nangeza be arana izy dia afaka manena tena, nangeda kibo dia afaka manena fa na ohatra koa arana hoe olona antonony te hitaza vatana dia tena fitazaim-batana tokoa ara-pahasalamana ny cardio fitness eto amin'ny TPFV. Ary ny olona mahia ohatranay azo atao ve manao cardio fitness satria raha ohatra fanenam-batana raha ty hiazako be ty ve zany zao mbola hena marina tsy toalana sisa? Ny olona mahia koa zany tsy hoe mahia moa zany fa afaka ataon'ny olona rehetrarehetra ny cardio fitness fa tsy voatery hoe manena vatana akory fa ny cardio fitness zany raha ohatra ianao langeza dia mihena fa raha olona efa kely ianao zany efa nofo dia tsy mihena intsony fa fitazaim-batana fa ara-pahasalamana fotsiny sisa zany no ilana ny cardio fitness. Cardio fitness zany tsy inona ilay fitazaina ny fo dia ny momba ny fomba fiainany sofla zany no tena tazaina koa anatin'ilay izy ka na olona mahia na olona matafy dia ampianarina izay avy hatrany ihany koa. Amin'izao fotoan'izao tokoa be dia be ny olona marary fotsy fidiny dia be dia be ny olona miakatra tension dia tratran'ilay attention rehefa avy eo dia be dia be koa ny olona moa zany mety hoe mety reraka mandrakariva zany hoe raha azoko tsara zany natao mihitsy ahatonga anao ho salama ara-batana izay resaka fitezana izay amin'ny alalan'ny fanatanjahantena kanefa koa raha tsy ditra misy resaka sakafo. Eny tompo ny sakafo dia ampianarina mihitsy ny mpanao cardio fitness zany amin'ny fomba fisakafoanana ny fisotroana rano dia fomba fiaina amin'ny ankapobeny. Iverina kely ato amin'ny rasazy jedidia aloha zahako hoe fotoana manahoana no ahafahana mandray an'ireo olona izay mieritreritra ny hiteraka. Indraindray matetika mpitranga mantsy dia rehefa amin'ny alina vao mihetsiketsika ilay zazakely ao ahoana tokoa mahakasika izay? Efa marina moa zany fa ny fiterahana manokana dia misokatra 7 andro amin'ny 7 andro tsika dia misokatra 420 ora amin'ny 420 ora izany hoe na maraina ianareo ny tonga aty zany na 12 alina dia efa misy efa vonona foana izay mandray anareo aza misalasala mihitsy fa amin'ny fotoana izany hoe raha tenena amin'ny teny tsotra dia amin'ny fotoana rehetra zany mandray ny mpiteraka foana ny toeram-pitsaboana fanantenana vonin-kandresy. Izay tsy pihana mazava tsara hoe tsy eny Akasina? Eny tompoko, ety Mandrimena eny Akasina mbola tsy misy fiterahana akory fa ety Mandrimena izay no mandray anareo amin'izay fiterahana izay. Fa fanamarihana kely fotsiny ny CPN na fisafoana kosa nefa dia sady afaka manao sika eny Akasina no afaka manao sika ety Mandrimena.
Zany hoe fanaraha-maso ny vehivavy bevoka zany mety foana fa ny fampiterana manokana dia tsy maintsy atao etỳ Mandrimena arak'izay nambara izay. Ny fantany anankiray koa mety tsy tatia mihitsy izy ny safo satria efa talohan'ny nisiny ilay fisokafana zany hoe efa izy efa ho teraka izao fa tsy mbola nisy ilay toeram-piterahana dia tsy tatia izy ny safo manahoana. Ia, mandray mandrakariva foana tsika, mandray foana mihitsy na ohatra ary hoe tena tsy ny safo teny akasina na tsy ny safo tetỳ ka ohatra hoe te hiteraka etỳ dia mandray amin'ny fotoana rehetra izahay. Tsy masika nareo Tsy masika, izay ny angatantsika amin'ny Jesosy foana hoe ny toetran'i Jesosy ny aseho amin'ny olona dia aza matahotra fa tsy masika izay. Misy tokoa mantsy tratran'izany ange. Ya, mahakasika indray ilay resaka cardio fitness fotoana ohatrany ahoana nanaovana azy? Ny fotoana anaovana ny cardio fitness fotoana amin'ny maraina aloha izany no tena tsara indrindra. Maharitra eo anatin'ny iray sasany eo ny cardio fitness. Fa misy ihany koa nefa ny atoandro. Misokatra ihany koa izao ny cardio fitness amin'ny hariva. Ya, mahakasika an'ilay ora teo, ilay maraina amin'ny enina sasany hatramin'ny 9 dia manahoana ilay atoandro dia ilay hariva? Ny atoandro kosa izany amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 sasany dia ny hariva amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 sasany. Firy volana moa ny faharetany teo? Natao programmena 2 volana aloha izany amin'izao. Hitantsika ihany fiovana manaraka. Dia mbola misokatra izao ny fisoratana anarana amin'ity volana oktobra ity momba ny cardio fitness. Indray isika hivadika kely ho ato amin'ny hanitry ny aina mahakasika indrindra ny kiné izay ataoko hoe zava-baovao mihitsy raha tsy diso eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Andao aloha mpahafantatsika kely mahakasika an'izay. Dia faly tokoa izay no manolotra anareo zava-baovao. Tsinona koa izany fa hoe ny masseur kinésithérapie eto amin'ny toerana pitsaboana fanantenana ny vonin-kandresy. Inona tokoa moa izany natao hoe kinésithérapeute izany? Ny kinésithérapeute dia ao anatin'ny domaine ny paramédicaux ihany. Betsaka ny tsy mahalala ny masseur kinésithérapie hoe laza ny sasany fa hoe mpanoatra, fa ao anatin'ny fitsaboana iray hoe fano ny massage, fa ny kinésithérapie tena ahafantarana anazy dia hoe traitement par mouvement. Ina daholo ary ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay sy ilay hoe fitsaboana azo atao izany? Anisan'ny fitsaboana anankiray izay manampy ny fitsaboana izay fatao amin'ny olona anankiray ny kinésithérapie. Anisan'ny azo tsaboana ao anatiny io ny resaka fitsaboana an'ireny hoe tamin'ny hoe nianjera resaka taolana izany. Misy rééducation, misy mouvement na hoe fampianarana indray manetsika an'ilay taolana izany. Eo ihany koa araka ny fantatsika izao amin'izao fotoana izao hoe be dia be ny olona tapaka lalandrà, ary ny fatapana lalandrà ireny dia misy vokany eny amin'ny fietsehana any amin'ny tongotra malemy ilay olona na tsy afa-mihetsika ny tanany dia ireny ihany koa dia ilaina ny resaka kinésithérapie. Izany hoe ny olona tratrany AVC izany mbola afaka tsaboana? Afaka tsaboana tsara. Inona moa hoe afaka tsaboana? Sady manaraka ilay fitsaboana omeny dokotera ianao, manara-maso tsara ny resaka tension artérielle na ny tosidranao. Eo ihany koa ny famerenana ny ireo rantsanao izany mba hiverina amin'ny laoniny sy ilay retsika na ny nerf hiasa sy hiverina amin'ny laoniny indray. Satria ny hitantsika matetika rehefa tratran'ilay fatapana lalandrà izany tsika ny olona izany dia misy nerf tsy mihetsika intsony ao dia lasa mikaikina ny tanany na tsy afa-mandeha mihitsy izy na miraikitra ny tongony na ny lelany dia ireny izany izay ilay hoe traitement par mouvement. Efa misy karazana mouvement na fihetsika efa voadinika sy nianarana mikasika an'izay hoe ahafahana mamerina an'ireny ilay olona afaka ampiasa an'ilay vatany izany handeha tsara na ampiatsika an'ilay tanany tahak'izay. Ankoatr'izay anisan'ny tsaboana ao anatin'ny resaka kinésithérapie ihany koa ny pied-bot ny ahafantarantsika azy na ilay hoe tongotra mifatotra. Hitanareo ilay zazakely mivadika ireny ny faladiany ireny ihany koa dia ilaintsika mihitsy ny resaka kinésithérapie. Dia eo ihany koa ny rhumatologie, izany hoe ny aretin'ny vanon-taolana sy ny taolana. Dia eo ihany koa ny maladie respiratoire ao isika na hoe aretin'ny avokafoka. Indrindra izao ho an'ireny zaza, tsika izao anatin'ny intervention
reny zaza manao reoka manangon-dreoka zany dia lasa miteraka fahasemporana, dia ilaina ny fanampin'ny kinesiterapia zany reny. Dia eo ihany koa ilay olona antitra na ny hoe gériatrie ho an'ny olona antitra zany, izay efa manana olana kely ny mitolana, satria mitatsika rehefa manomboka mialehibe dia manomboka melany ilay calcium sy ny tsoka any anatin'ny taolana any, dia lasa misy fanaintainana, dia reny ihany koa afaka iantsonao na anatonanao ny kinesiterapia zany. Dia eo ihany koa ny olona avy nididy, ny olona avy nididy ihany koa dia mila rééducation, mila famerenana amin'ilony ny fomba fiainana, ny fomba fanetseham-batany, dia afaka manantona ny kinesiterapia. Dia ankoatran'izay ny resaka urogénicologie, io ihany koa ny resaka ohatra hoe any amin'ny resaka hoe fipipizana ohatra, misy vehivavy ohatra manao an'ilay hoe pipi lava zany, dia reny misy rééducation ho atao zany, dia tafiditra tsara ao anatin'ity domaine ny kinesiterapia ity. Dia eo ihany koa ny resaka hoe remise en forme sy ny bien-être, zany hoe ho an'ny olona reraka, ho an'ny olona mba te se soulager zany, hoe hoe mivizana loatra noho ny amin'ny asa, noho ny amin'ny zavatra maro isan-karazany, dia afaka manantona tsara mihitsy ny kinesiterapia. Dia eo ihany koa ny resaka cancer na ny oncologie zany, misy mouvement manampy amin'ny fitsaboana ny cancer io zany ao anatin'izay kinesiterapia izay. Dia ny fandraisana ny tanana, ireo fanaintainana rehetra mihitsy moa zany dia tafiditra ao anatin'izay. Dia eo ihany koa ny fanarahana an'ireo olona izay efa hoe ataontsika hoe olona efa olomody, ohatrany hoe manahirana be moa izy fa izay mihitsy ilay izy mba vahoana ny fahafatesana, accompagnement de fin de vie moa ilay izy, dia reny ihany koa zany dia misy fanampiana azon'ny kinesiterapeute entana ao anatin'izay. Raha miaino an'izany fanazavana rehetrarehetra zany reto dia mahita mihitsy hoe zavatra tena ilain'ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany rehetrarehetra zany, ary izay no ataoko hoe tsy ampy koa indrindra ilay fahafantarany olona hoe fe zany tena asan'ity resaka kinesiterapeute ity, dia mahatonga ny olona mety ho diso fahalalana sy diso hevitra. Za manokana zany hatramin'izay dia tena diso be mihitsy mifandraisako azy fa tena ao anatina fitsaboana ary tena ilain'ny vatana ilay izy. Io zany zao misy tolotra anankiray manokana ary soratsika an'Andriamanitra ny nahafahany mety olo-tsaina ny ato amin'ny TPFV azahoana fampitantana ka ahatonga ny olona izay mety tratra n'izany rehetrarehetra zany mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra manomboka any amin'ny zazakely izy zany ka hatrany amin'ny olona antitra, eny hatramin'ilay fandala-moto mihitsy. Maria Koetona fa ny kinesiterapia dia tsy otra akory, tena samy hafa izay, fa ny kinesiterapia arak'izay mihitsy hoe resaka mouvement no atao mba ahafahana manampy zany, ary manampy ihany koa ilay izy amina fitsaboana. Dia tsara marihana hoe ny resaka kinesiterapia dia tokony sur prescription médicale aloha, mba tsy hoe sanatria hoe ninjery ianao toy izay dia ho any amin'ny kiné, fa tsara aloha manantona dokotera, dia avy eo ny dokotera mahita hoe mila manantona kinesiterapia. Dokotera moa zany efa eo akaiky eo ihany dia afaka manantona eo akaiky eo ihany koa zany rehefa avy eo isaky ny fotoana manahoana ny ahafahana mandray sy antanterana an'izay. Misokatra ho antsika mihitsy ny servisy kinesiterapia eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ety Mandromena manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Raha misy ihany koa te hanantona ny sabotsy dia mba mangataka rendez-vous tompoko. Eny ary amaraparana ny amin'izao fandaharana izao sika ry izy efatra amin'ny rahavavy, inona ny mety ho fanamafisana sy ataontsika ihany koa hoe afatra ampitaitsika ho an'ny mpiaino? Everinay fa tena fahasoavana manokana mihitsy ny hoe isika samy kristiana no afaka mifampikarakara indrindrandrindra eo amin'ny fiatombohan'ny fiainana zany, eo amin'ny fiterana zany. Dia manasa anao zay ho tonga ety amintsika, raha fiterana manokana moa dia ety Mandromena, fa mahafaly anay ny mandray tanàna anao. Dia ankoatran'izay tiako ny mampatsiahy kely foana hoe fa ny fisafoana zany dia misy foana na eny Akasina na ety Mandromena, dia manona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy. Atsika izay te hitaiza vatana dia manasa anao zany izay ho tonga ety amin'ny TPFV mba ho tonga ho kristiana salama, kristiana matanjaka.
dia afaka miantso ny laharan-tarobia ihany koa sika ny 034 69 891 46 ho an'ny TPF ankasina ary 034 13 764 95 ho an'ny TPF Mandrimena. Ie, araka izay efa voalaza teo aloha dia efa fantatsika fa misokatra ny kinésithérapie ety TPF Mandrimena dia falo mandray anareo izay tompo. Ia, dia tia-pamaranana izany dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra hoe mikasika an'io kinésithérapie io ho an'izay liana rehetra dia misy ny fihenam-bidy manokana amin'ity volana oktobra 2024 ity. Dia arak'izay moa hoe ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia vonina hanompo antsika, vonina ny karakara antsika, vonina ny anohana antsika ao anatin'izay hoe mba fahasalamana feno izay ny kristianina rehetra, ary tsy ny kristianina rehetra, tsy ny kristianina fotsiny ihany fa izay rehetra mangetaheta, izay rehetra manana tsy fahasalamana dia afaka manantona anay. Ny teninay foana moa, ny teny moa izany tsy hoe teninay fa ny teny napetraky ny tompo mba tena hoe aty am-ponay dia ny jaona fahatelo dia ny faharoa manao hoe ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka an'izay hanambinana ny fanahinao ihany dia mahatoky indrindra izay fa tsy salasalitsika raha misy tsy fahasalamana hanantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy, tsy salasalitsika raha hiteraka na hisafo hanantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy, tsy salasala ihany koa tsika raha te hitaiza vatana hanantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia makasitraka antsika rehetra ary manao veloma antsika amin'ny anaran'ny tompo. Ankasitratsika izy efatra amin'ny rahavavy izay nanaiky ivahiny fandarina kristianina mifampandroso ary tena mafampandroso tokoa satria misy vaovao be dia be tsy fantatra zao androany dia afaka fantatritsika tao anatin'izay ary dia ireny moa ampahafantarina anao mihitsy mba azontsika mifampitantany. Izay ny tanjony ny TPF dia tsy izy akory fa anisan'ny ataontsika hoe anankiray mifampitantana ato amin'ny radio vaovao masoa ihany dikan'izany ny tanjona ny radio vaovao masoa dia ny ampandroso anao amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Soratsika ny tompo ny amin'ny nisokafan'izay TPF izay satria tena tolotsaina avy aminy nahafahana nanokatra nyity toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ity. Ezahana foana moa izy nampahafantarina satria mbola betsaka ny tsy mahalala. Ary inona fa indraindray isika eto Antananarivo indray no ataontsika hoe varimbariny lavitra ka tsy mety any Ambanimaso satria raha ny any amin'ny faritra be dia be ny maniry dia isika aloha izany zao isaorana ny tompo no nisin'izay ny fanambariana farany eto dia tiako hotsipiana sy tsendrina ihany koa hoe mitohy hatrany koa ny fisoratana anarina amin'ny HFNJ na ny azon'ny fahamarinana na Ambolain'i Jehovah. Izy io mantsiny dia natao misy isam-bolana izany hoe ny promotion oktobra dia ny mitohy novambra. Mahafinaritra ry havana ao anatin'ilay izy satria dia tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra be dia be na izahay izay ataontsika miandraikitra ao anatin'ilay izy dia mandray zavatra avy amin'ny anareo ary ianareo koa dia isorana ny tompony amin'ny fifampitantana satria tolotsaina izay nomeny tompo ao anatin'izay. Azonao atao ny misoratra anarina ty amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ety Mandrimena izany ny tiako sipihana fotsiny hoe mila saritapaka anankiroa sy fotokopiana kara-panondro ianao dia ankoatran'izay moa izany misy an'ilay ataontsika hoe sara-pisoratana anarina sy latsakemboka ao anatin'ny taona iray izay azahoanao manao bilan ara-pahasalamana sy ara-panahy 2 ariary ny latsakemboka ao anatin'ny taona anankiray ampiana n'ilay fisoratana anarana 10 ariary izany hoe 10 sy 2 ariary. Io ravana ataontsika hoe raha ny zavatra voarainao ao tsy voavidiny izany vola sy ilay vola loatra koa ny tena tanjona ao anatin'ilay azon'ny fahamarinana Ambolain'i Jehovah fa ilay ianao tonga tena azon'ny fahamarinana na Ambolain'i Jehovah izay fa ao anatiny aloha dia inoko fa mahita hoe tena ilaina ilay izy ary izaho manokana dia mety tena ilain'ny olona rehetra na kely na lehibe ao anatin'izay dia manasanao raha fianakaviana afaka tonga dia miara-manao tanora ianao tena ilainao ilay izy ray aman-dreny ianao ilainao ilay izy efa mpanompon'Andriamanitra ianao tena ilainao ilay izy mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ianao tena ilainao ilay izy dia izay moa izany fampahafantarana kely satria anisan'ny ataontsika hoe zava-baovao koa miaraka hifampitantana eto amin'ny radio vaovao masoa dia isorana an'Andriamanitra. Sotra tompoko. Soranao mbola manaiky hatrany isafidy ny radio vaovao masoa anatin'ny maro ao anatin'ny fandarana kristianina mifampandroso isika
izay andraisana vahiny manokana indray amin'izao maraina izao. Atao hoe vahiny kanefa tompotrano ihany izy ireo satria efa matetika ihany koa no ny fampiresadresantsika tamin'izy ireo saingy araka ilay fomba fitenenana malagasy hoe izay mavangivangy tsikavana. Tiantsika mpiaindro teo Vomasoa zareo dia mamangivangy antsika ao tokantranonao ary tia ampafantatra antsika ihany koa ny amin'izay mahasoa resaka tontolo ny fahasalamana moa zany no iarahana amin'izy ireo. Vao miresaka an'izay dia tonga dia efa fantatra ao avy hatrany tsy iza akory fa ireo namana mahafinaritra avy eo amin'ny TPFV no iaraka amintsika eto izay andraisantsika any Andretina Erika mpitantana ao anatin'izany TPFV zany dia eo ihany koa i Veronirina Antriniaina izay mpanao kiné eto amin'ny TPFV. Eo koa Razanatra Soa, Viviane Hortensia izay izy moa zany dia mpitarika sy tompona andraikitra ao amin'ny fanaovana ny cardio fitness ary farany dia Ramily Arsoa Jedidia izay pampiteraka papvelona eto amin'ny TPFV. Izy efatra mirahavavy ireo no vahintsika eto dia ho ampanotrotsika avy hatrany zareo ny tonga tsy miarahaba ho ny namantezitra. Raha mahita azy eto amin'ny loka eto feno fifaliana mitsikitsiky fatratra dia izara fifaliana aminareo mpiaindro teo Vomasoa ihany koa faly miarahaba anareo ary aloha hoe tonga soa anatin'ny fandarana Kristiana Fampandroso. Ia, dia fifaliana ao anay hatrany eo amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ny mitsidika indray ny tokantranontsika fiadanana ho antsika rehetra mampandroso an'izao fandarana izao tompoko. Ia, tonga dia rosotsika avy hatrany aloha ny fanontaniana i Madame Erika averiko foana ilay izy satria mety misy ny mbola izao vao mandray antsika. Inona ilay TPFV izay resahana mandrakariva eo? Ny TPFV na ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia arak'izay anaran'izay toeram-pitsaboana izay natsanga ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana izay araka ny fahafantatsika moa dia mpitsabo. Inona ny ataontsika hoe mampiavaka ny TPFV manokana? Ny mampiavaka ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy na ny TPFV dia tsy ninona fa ireo ekipa na ny antso izay nandray antso manokana avy amin'ny tompo. Izay efa voantso moa zany amin'ny resaka fitsaboana fa nandray antso manokana ihany koa ny itory ary indrindrandrindra ampafantatra ny olona an' Jesosy Kristy ary indrindrandrindra itory ny fanasitranana ao an' Jesosy Kristy tompo. Zany hoe raha fitiana zany ny TPFV dia tsy ny fanasitrana ny nofo irery fa ny fanasitrana ny fanahy indrindrandrindra ihany koa amin'ny alalan'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana rehetra izay mifampitantana ao anatin'ity TPFV ity satria dia tena izany tokoa hoe natsoiny tompo izy ireo hizara ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany hoe marary izay tsaboana izany. Inona daholo ny zavatra mety ho hita ao anatin'ity TPFV ity? Mariako aloha fa noho ny fahasoavan'ny tompo dia efa misokatra ao antsika ny TPFV eny Mandromena Iavoloha zany mbola misokatra ao antsika hatrany ihany koa ny eny Ankasina. Ny tolotra izay hitantsika eny zany na eny Ankasina io na eny Mandromena dia eo ny fizahana ankapobeny na ny consultation généraliste, ny soins infirmiers rehetra, ny fizahana ny reny sy ny zaza, eo ihany koa ny échographie, eo ihany koa ny fizahana ny fo na ny électrocardiogramme, dia misy ihany koa ny consultation spécialisée na ny Ankasina na ny eny amin'ny Mandromena izay ahitantsika ny gynécologie, ny ophtalmologie, ny pédiatrie, ny endocrinologie. Dia manana ihany koa tsika ny atao hoe médecine naturelle izany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny zavaboary moa zany na ny eo ihany koa ny médecine nutrithérapie izay miresaka mitsabo ny amin'ny resaka ara-tsakafo zany sy fomba fiaina. Hitantsika amin'izay hoe ahitantsika ireo tongotra samihafa ireo fa misokatra ny Mandromena izany hoe ny fisokafana eny Mandromena akory tsy midika hoe mikatona ny Ankasina fa dia fanitarana io ary misokatra mandrakariva ny Ankasina saingy koa misokatra ho antsika rehetra ny Mandromena arak'izay fanambara teo. Inona daholo ny ataontsika tolotra manokana izay satria misy izay fanitarana izay dia mazava ho azy hoe misy zava-baovao ihany koa izay mety ho hita ao anatiny. Ie, arak'izay moa izany dia manitatra tsika dia mampitombo ihany koa ireo tolotra izay afaka omena ny mpanjifa rehetra. Anisan'izany resaka fiterana, anisan'io ihany koa ny resaka kinésithérapie, eo ihany koa ny cardio fitness izay tianay zany ary tianay trandrahana bebe kokoa noho ny amin'izao toetrandro amin'izao fotoana izao izay efa mahakasika ny ankamaroany ny olona
ny resaka atavezana dia tena hoe indrindraindrindra ihany koa ny resaka hoe tsy dia tena fampiasam-batana loatra dia anisan'ny tianay ary ao am-ponay mihitsy no anitatra an'izy io bebe kokoa eny Mandrimena. Ankoatran'izay ihany koa dia manantsika ny resaka dentisterie izay eo mpametrahana tanteraka izay tsika ny resaka pitsopitsony maro isan-karazany dia hoentsika amiandalana eo ihany tena fisokafana ofisialy io resaka dentisterie io. Anisan'ny tena manahirana tokoa mantsy rehefa sedratraran'izay aretinify izay za aloha mbola tsy nararinify loatra tamin'ny fiainako dia mpandeha teo amin'ny fiainako nararinify fa tena tsaroany haiko mihitsy izany hoe mararinify izany andrindray rehefa tsy ataontsika tsy tena mafian'ilay asa ilay manao azy dia vao mankeme marary ihany koa ilay izy dia isorana ny tompo moa izany fisokafana izay fitsaboana nify izay eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Fa ndeha todika kely aloha tsika ato amin'ny rasazy JDDA mahakasika indrindra ny hoe fisokafana izay fiterahana izay eto amin'ny TPFV hatramin'izay mantsy dia fisafoana foana no hita tato amin'ny TPFV fa izao zany izao misokatra ny fampiterahana manaona aloha fahavononana na rasazy. Raisinay manokana ho tena fahasoavana sy fifaliana dia asa amin'ny fampiterahana ekipa maromaro moa izay ato fa izany no solotena dia faly sahady izay handray anareo fifaliana tsara ny andraisanay anareo rehefa tonga eny aminay nareo. Ny antsoan'Andriamanitra ny maha-mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray dia manomboka any amin'ny fahazazana nataontsika hoe manomboka any amboaka mihitsy tahaka ny Samuela zaza zao rehefa tamin'izay antsoan'Andriamanitra azy mampaminany azy izay dia nanomboka tany amin'ny natin'ilay fahazazana mihitsy nanomboka tany amin'ny famolavolana azy. Raha ho anareo manokana amin'ny mampampivelona sy mampiteraka ny rasazy iny aloha mety ho torohevitra ho an'ny olona mitondra vohaka sy ny hoe ahatonga an'izay hoe fandraisana an'ilay zaza ho tena atsiaro sahady koa ilay olona mitondra vohaka hoe mpanompon'Andriamanitra kely ho aterana io. Ny torohevitra omena avy hatrany aloha ny voalohany indrindra apetraka amin'ny tompo foana moa izany satria izy no mampisy ny aina. Izay ny voalohany dia ny faharoa rehefa mety ho voatanisako hoe daholo fa rehefa misafidy nareo dia misy séance fotoana manokana ifampiresahana ifanoroana hevitra na préparation à l'accouchement izay zany dia hotsika mifampiresaka ny amin'ny fomba tokony hitondran'ny vehivavy bevoka-tena ny amin'ny fomba tokony ny fahazarana tokony hananan'ny vehivavy. Zany anisan'ny fatombony manokana akoatra ny vavaka izay ataon'izy ireo ho anao izay mitondra vohaka izay antenana mihitsy fa tsy ho diso anjara ao anatin'ilay vavaka izay asandratry zareo ianareo mba hahatonga an'ilay zaza ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra araka ny ten'Andriamanitra. Fa koa nefa ny mety ho torohevitra manaona fitaovana sy ny toerana andraisana izay mety hoe mieritreritra anantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ao amin'izay fiterahana izay. Isaorantsika ny tompo fa azo lazaina hoe efa novatsiany tompo ny fitaovana ilaina rehetra sika izany hoe rehefa tonga ety izany ianareo hiteraka dia efa ampy tsara ny fitaovana isaorana ny tompo ny toerana koa malalaka mety tsara amin'ny ina moa izany olona vao avy teraka tena idéal adapté ozy izy azafady mindrana an'ilay teny vahiny dia manasa antsika hatrany ho tonga fa efa sahaza tsara ho antsika tsirairay ny toerana ny fitaovana ihany koa. Ndrifotra madio raha toy ny toerana mahafinaritra dia inoana fa na dia atao hoe manaikitra be aza ilay hiterakiny mety vao mahita ny toerana fotsiny dia efa faly. Za dia efa anisan'ny tsidika sahady ny toerana anankiray izay andraisana andreo izay vao avy teraka teo fa andao hiaraka kely amin'ny Viviane sika izay tompony andraikitra manokana ihany koa amin'ny resaka cardio fitness tsy hoe teto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy Mandrimena ihany no efa nisiny izay cardio fitness izay fa efa nanomboka taty Akasina ilay izy andao aloha resantsika nanahoana ny lasa ny vokatra izany tamin'ireo olona izay efa nanatanteraka an'izay resaka cardio fitness izay. Dia manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika rehetrarehetra mpihaino radio vaovao mahasoa voninahitra ho an'Andriamanitra tokoa aloha fa maro ny olona efa nandroso ny salama ohatra hoe nisy tension be dia efa nanomboka ny stable izany tension nisy ny hena dia nahafapo anazy tsara mihitsiny
dia ny fahasalamana moa izany tena zava-dehibe eto amin'ny toeram-pitsapanantena vonin-kandresy amin'izany dia efa nandroso ny fahasalamana dia isaorana ny tompo izay. Eo amin'ilay resaka hoe olona manao anti cardio fitness ity indraindray mantsy ny ao anatin'ny saina na izaza mety hotratra an'izay fiheveran'izay hoe le olona bota be matavy ngengeza be ireny daholo izany tokony hanao anazy izay netreretina na hoe olona be kibo be ireny satria tianina ny kibony. Ny fantanina mipetraka izany izay tiako hofantarina amin'ity ity hoe iza marina moa izany tokony hanao anti cardio fitness ity e. Nanankiray faharoa rehefa miresaka an'izay cardio fitness koa mandrakariva ny zavatra fahita dia ohatra ny vehivavy daholo. Izay lehilahy ve izany tsy manana anjara amin'izay resaka cardio fitness izay? Ie, ny tena tokony handray anjara ao anatin'ny mpanao cardio fitness ny olona rehetrarehetra izay mahatsiaro tena hoe mety hoe misy ny tsy fahasalamana eny fa nangeza be arana izy dia afaka manena tena, nangeda kibo dia afaka manena fa na ohatra koa arany hoe olona antonony te hitaza vatana dia tena fitasaim-batana tokoa ara-pahasalamana ny cardio fitness eto amin'ny TPFV. Ary ny olona mahia ohatranay azo atao ve manao cardio fitness satria raha ohatra fanenam-batana raha tia hiazako be ity ve zany zao mbola hena marina tsy taolana sisa? Ny olona mahia koa izany tsy hoe mahia moa izany fa afaka ataon'ny olona rehetrarehetra ny cardio fitness fa tsy voatery hoe manena vatana akory fa ny cardio fitness izany raha ohatra ianao langeza dia mihena fa raha olona efa kely ianao izany efa nofo dia tsy mihena intsony fa fitasaim-batana fa ara-pahasalamana fotsiny sisa izany no ilana ny cardio fitness. Cardio fitness izany tsina ilay fitasaina ny fo dia ny momba ny fomba fiainany sofla izany no tena tasaina koa anatin'ilay izy ka na olona mahia na olona matafy dia ampianarina izay avy hatrany ihany koa. Amin'izao fotoana izao tokoa be dia be ny olona marary fotsy fidiny dia be dia be ny olona miakatra tension dia tratran'ilay attention rehefa avy eo dia be dia be koa ny olona moa izany mety hoe mety reraka mandrakariva izany hoe raha azoko tsara izany natao mihitsy ahatonga anao ho salama ara-batana izay resaka fitezana izay amin'ny alalan'ny fanatanjahantena kanefa koa raha tsy diso misy resaka sakafo. Eny tompo, ny sakafo dia ampianarina mihitsy ny mpanao cardio fitness izany amin'ny fomba fisakafoanana, ny fisotroana rano dia fomba fiaina amin'ny ankapobeny. Iverina kely ato amin'ny rasazy jedidialo zahako hoe fotoana manahoana no ahafahana mandray an'ireo olona izay mieritreritra ny hiteraka. Indraindray matetika mpitranga mantsy dia rehefa amin'ny alina vao mihetsiketsika ilay zazakely ao ahoana tokoa mahakasika izay? Efa marina moa izany fa ny fiterahana manokana dia misokatra 7 andro amin'ny 7 andro tsika dia misokatra 420 ora amin'ny 420 ora. Izany hoe na maraina ianareo ny tonga aty izany na 12 alina dia efa misy efa vonona foana izay mandray anareo aza misalasala mihitsy fa amin'ny fotoana izany hoe raha tenenina amin'ny teny tsotra dia amin'ny fotoana rehetra izany mandray ny mpiteraka foana ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Izay tsy pihana mazava tsara hoe tsy nekasina? Eny tompoko, ety Mandrimena eny Ekasina mbola tsy misy fiterahana akory fa ety Mandrimena izay no mandray anareo amin'izay fiterahana izay. Fa fanamarihana kely fotsiny ny CPN na fisafoana kosa nefa dia sady afaka manao sika eny Ekasina no afaka manao sika ety Mandrimena. Izany hoe fanaraha-maso ny vehivavy bevoka izany mety foana fa ny fampiterahana manokana dia tsy maintsy atao ety Mandrimena arak'izay nambara izay. Ny fanontaniana anankiray koa mety tsy taty mihitsy izy ny safo satria efa talohan'ny siny ilay fisokafana izany hoe efa izy efa ho teraka izao fa tsy mbola nisy ilay toeram-piterahana dia tsy taty izy ny safo manahoana. Mandray mandrakariva foana tsika. Mandray foana mihitsy na ohatra ary hoe tena tsy ny safo teny Ekasina na tsy ny safo tetỳ ka ohatra hoe te hiteraka etỳ dia mandray amin'ny fotoana rehetra izahay. Tsy masiaka nareo Tsy masiaka. Izay ny angatantsika amin'ny Jesosy foana hoe ny toetran'i Jesosy ny aseho amin'ny olona dia aza matahotra fa tsy masiaka izay. Misy tokoa mantsy ny tratran'izany ange. Mahakasika indray ilay resaka cardio fitness fotoana ohatrany ahoana no anaovana azy? Ny fotoana anaovana ny cardio fitness fotoana amin'ny maraina aloha izany no tena tsara indrindra
maharitra eo anatin'ray sasany eo ny cardio fitness. Fa misy ihany koa nefa ny atoandro. Misokatra ihany koa izao ny cardio fitness amin'ny hariva. Mahakasika an'ilay ora teo, ilay maraina amin'ny 9 sasany hatramin'ny 8 dia manaona ilay atoandro dia ilay hariva. Ny atoandro kosa zany amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 sasany, dia ny hariva amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 sasany. 4 volana moa ny faharetany teo? Natao programena 2 volana aloha izany amin'izao. Hitantsika ihany fiovana manaraka. Dia mbola misokatra izao ny fisoratana anarana amin'ity volana oktobra ity momba ny cardio fitness. Indray isika hivadika kely ho ato amin'ny antry ny aina mahakasika indrindra ny kiné izay ataoko hoe zava-baovao mihitsy raha tsy diso eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Andao aloha mpahafantasika kely mahakasika an'izay. Dia faly tokoa izay no manolotra anareo zava-baovao. Tsinona koa izany fa hoe ny master kinésithérapie eto amin'ny toerana pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Inona tokoa moa izany natao hoe kinésithérapeute izany? Ny kinésithérapeute dia ao anatin'ny domaine ny paramédicaux ihany. Betsaka ny tsy mahalala ny master kinésithérapie hoe laza ny sasany fa hoe mpanotra, fa ao anatin'ny fitsaboana iray hoe fano ny massage, fa ny kinésithérapie tena ahafantarana anazy dia hoe traitement par mouvement. Ina daholo ary ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay sy ilay hoe fitsaboana azo atao izany? Anisan'ny fitsaboana anankiray izay manampy ny fitsaboana izay fatao amin'ny olona anankiray ny kinésithérapie. Anisan'ny azo tsaboana ao anatiny io ny resaka fitsaboana ireny hoe tamin'ny hoe nianjera resaka taolana izany. Misy rééducation, misy mouvement na hoe fampianarana indray manetsika an'ilay taolana izany. Eo ihany koa araka ny fantatsika izao amin'izao fotoana izao hoe be dia be ny olona tapaka lalandrà, ary ny fahatapana lalandrà ireny dia misy vokany eny amin'ny fietsehana any amin'ny tongotra malemy ilay olona na tsy afa-mihetsika ny tanany dia ireny ihany koa dia ilaina ny resaka kinésithérapie. Izany hoe ny olona tratra ny AVC izany mbola afaka tsaboana? Afaka tsaboana tsara. Inona moa ilay hoe afaka tsaboana? Sady manaraka ilay fitsaboana omen'ny dokotera ianao, manara-maso tsara ny resaka tension artérielle na ny tosidranao. Eo ihany koa ny famerenana ny ireo rantsanao izany mba hiverina amin'ny laoniny sy ilay retsika na ny nerf hiasa sy hiverina amin'ny laoniny indray. Satria ny hitantsika matetika rehefa tratran'ilay fahatapana lalandrà izany tsika ny olona izany dia misy nerf tsy mihetsika intsony dia lasa mikaikina ny tanany na tsy afa-mandeha mihitsy izy na miraikitra ny tongony na ny lelany dia ireny izany izay ilay hoe traitement par mouvement. Efa misy karazana mouvement na fihetsika efa voadinika sy nianarana mikasika an'izay hoe ahafahana mamerina an'ireny ilay olona afaka ampiasa an'ilay vatany izany andeha tsara na ampiatsika an'ilay tanany tahak'izay. Ankoatr'izay anisan'ny tsaboana ao anatin'ny resaka kinésithérapie ihany koa ny pied-bot ny ahafantarantsika azy na ilay hoe tongotra mifatotra. Hitanareo ilay zazakely mivadika ireny ny faladiany ireny ihany koa dia ilaintsika mihitsy ny resaka kinésithérapie. Dia eo ihany koa ny rhumatologie, izany hoe ny aretin'ny vanon-taolana sy ny taolana. Dia eo ihany koa ny maladie respiratoire ao isitsika na hoe aretin'ny avokafoka. Indrindra izao ho an'ireny zaza, tsika izao anatin'ny interdiction, ireny zaza manao rewaka manangon-drewaka izany dia lasa miteraka fahasemporana, dia ilaina ny fanampian'ny kinésithérapie izany ireny. Dia eo ihany koa ilay olona antitra na ny hoe gériatrie ho an'ny olona antitra izany, izay efa manana olana kely any amin'ny taolana satria mitantsika rehefa manomboka mialehibe dia manomboka melany ilay calcium sy ny tsokany anatin'ny taolana any dia lasa misy fanaintainana dia ireny ihany koa afaka iantsonao na anatonanao ny kinésithérapie izany. Dia eo ihany koa ny olona avy nididy, ny olona avy nididy ihany koa dia mila rééducation na mila famerenana amin'ny laoniny ny fomba fiainana, ny fomba fanetseham-batany dia afaka manantona ny kinésithérapie. Dia ankoatran'izay ny resaka urogénicologie, io ihany koa ny resaka ohatra hoe any amin'ny resaka hoe fipipizana ohatra, misy vehivavy ohatra manao an'ilay hoe pipi lava izany, dia ireny misy rééducation atao izany dia tafiditra tsara ao anatin'ity domaine ny kinésithérapie ity. Dia eo ihany koa ny resaka hoe remise en forme sy ny bien-être,
Izany hoe ho an'ny olona reraka, ho an'ny olona mba te se soulager zany hoe hoe mivizana loatra noho ny amin'ny asa, noho ny amin'ny zavatra maro isan-karazany dia afaka manantona tsara mihitsy ny kinésithérapie. Dia eo ihany koa ny resaka cancer na ny oncologie zany, misy mouvement manampy amin'ny fitsaboana ny cancer io zany ao anatin'izay kinésithérapie izay. Dia ny fandraisana ny tanana ireo fanaintainana rehetra mihitsy moa zany dia tafiditra ao anatin'izay. Dia eo ihany koa ny fanarahana an'ireo olona izay efa hoe ataontsika hoe olona efa olomody. Ohatrany hoe manahirana be moa izy fa izay mihitsy ilay izy mba vahoana ny fahafatesana, accompagnement de fin de vie moa ilay izy dia reny ihany koa izany dia misy fanampiana azon'ny kinésithérapeute entana ao anatin'izay. Raha miaino an'izany fanazavana rehetrarehetra izany reto dia mahita mihitsy hoe zavatra tena ilain'ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany rehetrarehetra izany, ary izay nataoko hoe tsy ampy koa ilay fahafantarany olona hoe aifa izany tena asan'ity resaka kinésithérapeute ity dia mahatonga ny olona mety ho diso fahalalana sy diso hevitra. Izaho manokana zany hatramin'izay dia tena diso be mihitsy mifandraisako azy fa tena ao anatina fitsaboana ary tena ilain'ny vatana ilay izy. Io zany zao misy tolotra anankiray manokana ary soratsika an'Andriamanitra ny nahafahany nanome tolotsaina ny ato amin'ny TPFV azahoana mifampitantana ka ahatonga ny olona izay mety tratra n'izany rehetra izany mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra manomboka any amin'ny zazakely izany ka hatrany amin'ny olona antitra hatramin'ilay fandala-moto mihitsy. Maria Koetoana fa ny kinésithérapie dia tsy otra akory, tena samy hafa izay. Fa ny kinésithérapie arak'izay mihitsy hoe resaka mouvement no atao mba ahafahana manampy izany ary manampy ihany koa ilay izy amina fitsaboana. Dia tsara marihana hoe ny resaka kinésithérapie dia tokony sur prescription médicale aloha, mba tsy hoe sanatria hoe ninjery ianao toy izany dia ho any amin'ny kiné, fa tsara aloha manantona dokotera dia avy eo ny dokotera mahita hoe mila manantona kinésithérapie. Dokotera moa zany efa eo akaiky eo ihany dia afaka manantona eo akaiky eo ihany koa zany rehefa avy eo isaky ny fotoana manahoana ny ahafahana mandray sy antanterana an'izay. Misokatra ho antsika mihitsy ny servisy kinésithérapie eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ety Mandromena manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Raha misy ihany koa te hanantona ny sabotsy dia mba mangataka rendez-vous tompoko. Eny ary amaraparana ny amin'izao fandaharana izao sika ry izy efatra amin'ny rahavavy inona no mety ho fanamafisana sy ataontsika ihany koa hoe afatra ampitaisika ho an'ny mpiaino. Everina efa tena fahasoavana manokana mihitsy ny hoe isika samy kristiana no afaka mifampikarakara indrindrandrindra eo amin'ny fiatombohan'ny fiainana zany, eo amin'ny fiterana zany. Dia manasa anao izay ho tonga ety amintsika, raha fiterana manokana moa dia ety Mandromena fa mahafaly anay ny mandray tanàna anao. Dia ankoatran'izay tiako ny mampatsiahy kely foana hoe fa ny fisafoana zany dia misy foana na eny Ekasina na ety Mandromena. Dia manona ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy. Ho antsika izay te hitaiza vatana dia manasa anao zany izay ho tonga ety amin'ny TPFV mba ho tonga ho kristiana salama, kristiana matanjaka. Dia afaka miantso ny laharan-tarobia ihany koa isika ny 034 69 891 46 ho an'ny TPFV Ankasina ary 034 13 764 95 ho an'ny TPFV Mandromena. Araka izay efa voalaza teo aloha dia efa fantatsika fa misokatra ny kinésithérapie ety TPFV Mandromena. Dia faly mandray anareo izay tompo. Dia tia-pamaranana zany dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra hoe mikasika ny kinésithérapie io ho an'izay rehetra dia misy ny fianam-bidy manokana amin'ity volana Oktobra 2024 ity. Dia arak'izay moa hoe ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia vonina hanompo antsika, vonina ny karakara antsika, vonina ny anohana antsika ao anatin'izay hoe mba fahasalamana feno izay ny kristiana rehetra ary tsy ny kristiana rehetra, tsy ny kristiana fotsiny ihany fa izay rehetra mangetaheta, izay rehetra manana tsy fahasalamana dia afaka manantona anay. Ny teninay foana moa, ny teny moa zany tsy hoe teninay fa ny teny napetraky ny tompo mba tena hoe aty am-ponay dia ny jaona 3 dia ny
faharoa manao hoe ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka an'izay hanambinana ny fanahinao ihany dia mahatoky indrindra izay fa tsy salasalitsika raha misy tsy fahasalamana anantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy tsy salasalitsika raha hiteraka na hisafo anantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy tsy salasala ihany koa tsika raha te hitaiza vatana anantona ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia makasitraka antsika rehetra ary manao velomantsika amin'ny anaran'ny tompo. Ankasitratsika izy efatra amin'ny rahavavy izay manaiky ivahin'ny fandarina kristianina amin'ny fampandroso ary tena mampifapandroso tokoa satria misy vaovao be dia be tsy fantatra zao androany dia afaka fantatritsika tao anatin'izay ary dia ireny moa ampahafantarina anao mihitsy mba azontsika mifampitantana izay ny tanjony ny TPF dia tsy izy akory fa anisan'ny ataontsika hoe anankiray mifampitantana ato amin'ny radio vaovao masoa ihany ny dikan'izany ny tanjona ny radio vaovao masoa dia ny ampandroso anao amin'ny lafiny rehetra mihitsy soratsika ny tompo ny amin'ny nisokafany izay TPF izay satria tena tolotsaina avy aminy nahafahana nanokatra nyity toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ity iazana foana moa izy nampahafantarina satria mbola betsaka ny tsy malala ary inona fa indraindray isika eto Antananarivo indray no ataontsika hoe varimbariny lavitra ka tsy mety any Ambamaso satria raha ny any amin'ny faritra be dia be ny maniry dia isika aloha izany zao isaorana ny tompo no nisin'izay ny fanamariana farany eto dia tiako hotsipiana sy tsendrina ihany koa hoe mitohatra ny koa ny fisoratananarina amin'ny HFNJ na ny azon'ny fahamarinana nambolen'i Jehovah izy io mantsiny dia natao misy isam-bolana izany hoe ny promotion octobre dia ny mitohy novembre mahafinaritra riavana ao anatin'ilay izy satria dia tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra be dia be na izahay izay ataontsika miandraikitra ao anatin'ilay izy dia mandray zavatra avy amin'ny anareo ary ianareo koa dia isorana ny tompony amin'ny fifampitantana satria tolotsaina izay nomeny tompo ao anatin'izay azonao atao ny misoratra narina ty amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy tia mandromena zany ny tiako tsipiana fotsiny hoe mila saritapaka anankiroa sy fotokopiana karapanondro ianao dia ankoatran'izay moa zany misy an'ilay ataontsika hoe sara-pisoratana narina sy latsakemboka ao anatin'ny taona iray izay azahoanao manao bilan ara-pahasalamana sy ara-panahy 2 ariary ny latsakemboka ao anatin'ny taona anankiray ampinan'ilay fisoratana narana 10 ariary izany hoe 10 sy 2 ariary io riavana ataontsika hoe raha ny zavatra voarainao ao tsy voavidiny izany vola sy ilay vola loatra koa ny tena tanjona ao anatin'ilay azon'ny fahamarinana nambolen'i Jehovah fa ilay ianao tonga tena azon'ny fahamarinana nambolen'i Jehovah izay fa ao anatiny aloha dia inoko fa mahita hoe tena ilaina ilay izy ary izaho manokana dia mety tena ilain'ny olona rehetra na kely na lehibe ao anatin'izay dia manasanao raha fianakaviana afaka tonga dia miara-manao tanora ianao tena ilainao ilay izy ray aman-dreny ianao ilainao ilay izy efa mpanompon'Andriamanitra ianao tena ilainao ilay izy mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ianao tena ilainao ilay izy dia izay moa zany fampahafantarina kely satria anisan'ny ataontsika hoe zava-baovao koa miaraka hifampitantana eto amin'ny radio vaovao masoa dia isaorana an'Andriamanitra. Saotra tompoko.